mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana riavana no iarabanantsika tratra ity alakamisy fa efatry ny volana May ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny mpitsara toko fahaenina ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo fakitsika aminaran'i Jesoa. Ary ny midianina rehetra sy ny Amalekita ary ny zanaky ny Antsinanana ny vory dia nitaka nitoby teny amin'ny tany lemaka Jezreel. Ary notsindrin'ny fanahin'i Jehovah Gideona dia nitsoka anjomary izy ka nivory nanaraka azy ny Abiezrita ary naniraka olona nakany amin'ny Manase rehetra izy dia nivory nanaraka azy ireo. Ary naniraka olona tany amin'ny Asera sy Zebulona ary Naftaly izy dia niakatra nijery azy koa ireo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra: raha ny tanako no amonjeno ny Israely arak'izay efa nolazainao, indro apetrako eo amin'ny famolona ity volon'ondry iray manontolo ity. Ka raha ny volon'ondry ihany no lena ny andro fa maina ny tany rehetra dia ho fantatrao fa ny tanako no amonjenao ny Israely arak'izay efa nolazainao. Ary dia nisy zany. Fa ny fomaraina koa izy ka nifiaza ny volon'ondry ary nisy ranonando eran'ny lovia. Ary koa Gideona tamin'Andriamanitra: aoka tsy hirehitra amiko ny fahatezeranao fa iteny izao indray mandeha izao monja. Aoka mba izahako izao indray mandeha izao monja amin'ny volon'ondry. Aoka ny volon'ondry ihany no maina fa ny tany rehetra kosa no holenan'ny andro. Dia nataon'Andriamanitra zany tamin'iny alin'iny ka ny volon'ondry ihany no maina fa ny tany rehetra kosa dia lenan'ny andro. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fito taona no nietraketrahan'ny Midianina sy ny Amalekita ny zanak'Israely amin'ny tantaran'ny Gideona, ary ndrahin'Andriamanitra zany Gideona andeha hamonjy ny zanak'Israely eo an-tanan'ny Midianina sy ny Amalekita. Kely indrindra amin'ny fokon'ny zanak'Israely ny fokon'ny Manase, isan'ny kely indrindra. Manase dia avy amin'ny taranaky Josefa, fantatsika izany fa ny foko 12 ny zanak'Israely dia taranaky Jakoba. Ary Josefa dia nandray anjara lova roa, dia ny taranaky Manase sy ny taranaky Efraima. Zay mahatonga hoe tsy misy ao anaty hoe fokon'ny mitondra ny anaran'i Josefa, hoe fokon'ny Josefa tahaka hoe fokon'ny Joda na fokon'ny Asera na fokon'ny Zebulona na fokon'ny Naftaly, fa mitondra hoe fokon'ny Efraima sy Manase zay zanaky Josefa. Ary dia avy amin'izany foko kely zany Gideona zay niteny amin'ny andininy fa 5:10 manao hoe ny mpianakaviko ny malahelo indrindra ao amin'ny Manase ary izao ny kely indrindra amin'ny ankonan'ny raiko. Nofidian'Andriamanitra nefa ny Gideona dia mahatsiaro ho mahantra satria malahelo indrindra, kely indrindra aza, ary fantatsika ny tantaran'ny etsoina azy fa teo am-panafenana vary mihitsy ara nively vary tamin'ny fantaka, zany hoe nively vary tamin'ny hazo ny tamin'ny Gideona, ary nanafiny zany vary zany satria noraofin'ny Midianina sy ny Amalekita ny sakafo ny vary, ny ondry amanosy hohaniny, ary tena hantra ny firenena. Tena niraka olona tsotra tambanivohitra tsy de manahona loatra tahaka ny Gideona Andriamanitra mba hanehoany voninahiny, mba hanehoany fa tsy miankina amin'ny herin'olombelona ny fandresena zay omen'Andriamanitra ny firenena ny olona ny fidiny. Fa nangataka famantarana kosa ary Gideona ny amin'ny hoe moa ve tena maniraka tokoa ianao Andriamanitra? Moa ve tena ndrahanao tokoa? Satria za fantatrao fa tsy de manahona loatra araka ny andininy 5:12 tsy de manahona loatra raha amin'ny lafiny maha olombelona tsotra ka de haneho famantarana. De nangataka famantarana Gideona amin'ny andininy 4:30 ka hatramin'ny andininy 5:00. Famantarana ny amin'ny volon'ondry zay nileman'ny ranonando sy ny tany zay nileman'ny ranonando. Indroa lay famantarana.
lay famantarana dia mamperitreritra nangatahany Gideona zany Andriamanitra miteny manao hoe zao a apetrako eto amin'ny familona eto amin'ny tany zany a ity volon'ondry ity, le volon'ondry de le volon'ondry ray manontolo iny tahaka ny raha ohatra ka mijery a ireo olona ataontsika hoe any amin'ny tany eloha tamin'ny vanim-potoana tany eloha amin'iny Europe iny tsika de le volon'ondry atao ohatry ny akanjo zany hoe sorona le hena ao anatiny a de ataotao salotra lay volon'ondry tahak'izay ty lay ondry manontolo iny zany a de atao salotra ohatry ny akanjo ohatry ny akanjona zany a lay volon'ondry iny dia iny io dia hoy Gideona manao hoe apetrako amin'ny tany a eto amin'ny familona io volon'ondry ray manontolo io ka raha ohatra ka amandritry ny alina be ranon'andro tamin'izany fotoana zany fatroka iny amin'ny Kanana iny zany dia be ranon'andro dia raha ohatra ka amin'ny marainy ny andro ka ny volon'ondry ihany ny mandro fa ny tany maina dia famantaran'izay zay tsy matetika ampitranga loatra satria ny tokony raha ohatra ka miraraka ny ranon'andro tokony miara-maina tokony miara-mando ny volon'ondry sy ny tany marainy ny andro de izao inona ny zavatra nitranga maina ny tany fa ny volon'ondry lena de ny fiazany Gideona zany lay izy de nahazo rano eran'ny lovia na eran'ny baolina i Gideona fa nisalasala kely izy manao hoe izy moa no mahita fa sao de mba hoe sao de mba mitsika le rano ka de mba ndraraka teto amin'ity tany ty ihany ka zay no mahatonga an'le tany maina fa aloha ampifamadihana re mbola nisalasala ihany zany eto Gideona mbola nisalasala aloha raha ampifamadihana foatran'ny sao de mba mandry ihany ty tany ty ka maina tamin'ny alina fa aloha ampifamadihana raha hoe aleo indray ara ny tany natao mando be fa atao zay no sarotrarotra kokoa aleo le tany natao mando be fa le volon'ondry maina zay ny sarotrarotra kokoa de nangataka famantarana faharoa zany rehefa nehitra hoe mamelary Andriamanitra mivona aminao fa aleo angataka famantarana faharoa ka izao aoka ilay tany ndray no mando be zany fa le volon'ondry kosa ho maina satria ny volon'ondry mitahiry rano ka raha ohatra ka maina izy zany a amin'io de tena fahagagana marina tokoa fa ny rano mantsy de mitahiry rano tahaka tany tsy mitahiry rano tahaka ny volon'ondry marainy ny andro inona tokoa fa ny volon'ondry ihany ny maina ary ny tany rehetra kosa de lena ny andro teo zany ilay famantarana zay nangatahany Gideona roa no fanazavana Andriamanitra de nanaiky ny nataontsika hoe ny antaantany Gideona nanaiky ny lay ataontsika hoe fahalemeny Gideona mihitsy any lay ady varotro Gideona tamin'ny Andriamanitra de nanaiky an'izay izy raha ohatra ka araka ny tokony izy any de lesy famantarana anankiray de ampy ary tsy nitaky famantarana akory ary raha mamaky ny mpisoatra Paoly tsika de mazava ny tenin'ny Paoly manao hoe tsika tsy mandeha amin'ny famantarana fa mandeha amin'ny finoana rehefa niteny Andriamanitra manao hoe amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo manao hoe andininy fahena ambin'ny folo hoe hombanao tokoa ka amely midianina toy ny famely olona iray monja ianao de raha toa ka jerena amin'ny testamenta vaovao zay de zao manao hoe izay teny zay de tokony ho ampy tenin'Andriamanitra ny teny de finoana am'izay fa tsy nitaky famantarana intsony saingy aty amin'ny testamenta taloha moa tsika fa tsy ny testamenta vaovao manontolo dia mazava fa mbola neken'Andriamanitra ny fitakiany Gideona famantarana nandefitra tamin'ny Gideona zany Andriamanitra ary izay Andriamanitra nandefitra tamin'ny Gideona zay Andriamanitra nanaiky ny fahalemeny nanaiky ny fisalasalany Gideona izay no aseho amin'ny bokin'ny mpitsara hoe Andriamanitra de naniraka ny Gideona izay malemy finoana aza tsy malemy amin'ny fiaviana ihany hoe tsy malahelo avy amin'ny mpianakaviny iray ny izy ny malahelo indrindra tsy fahalemena maha-olombelona ihany fa tena fahalemena ra-panahy mihitsy koa de neken'Andriamanitra ny olona irahan'Andriamanitra dia tsy voatery olona manana ny fahafenoana akory hoe manana ny fahafenoana rehetra izao tontolo zao a rehefa mitady mpitarika de mandrakariva azay tokoa moa zay mbola maha-olombelona atsika de mandrakariva mitady olona feno ary dia ndraindray reny olona feno reny dia mandroka tena fotsiny ndraindray dia endrika ivelany zay no hitatsika ndraindray de tratra ny lainga isan-karazany fiarahamonina rehefa tonga mifatrapitady olona feno fa eto a dia rehefa Andriamanitra ny maniraka de tsy lay maha olona ny zava-dehibe fa ny herin'Andriamanitra
ny herin'andriamanitra ny zava-dehibe reny toko antsika rehefa ko malala mahatonga antsika afaka manao zavatra mankatoa an'andriamanitra de zao tsy no le maha olombelona feno antsika kory no avitantsika ny zavatra asain'andriamanitra ataontsika fa no ny heriny izy tompo ihany no ny heriny izy andriamanitra ihany no iankinantsika fa atsika manao zay zavatra tian'andriamanitra ampanaovina atsika ary eken'andriamanitra mihitsy ny tompo moa efa nytemana hoe mandehana fa tsy efa maniraka anao fa dia ny tompo ny tena mana hoe aza matahotra fa matsaingidy eo ana aza matahotra fa andriamanitra zay maniraka anao no momba anao re afako indrandray tsika feno fisalasalana rehefa ampanaovin'andriamanitra zavatra misalasala tsika satria refesitsika amin'ny herintsika ny zavatra ampanaovin'andriamanitra atsika tokony refesitsika amin'ny herin'andriamanitra ny zavatra zay ampanaovin'andriamanitra atsika andriamanitra de manana ny ataontsika hoe fotoanany mazava rehefa tonga ny fotoanan'andriamanitra de andriamanitra ny manendry izay mpanapaka izay mpanafaka ny olona ny zava-dehibe de izao io fotoanan'andriamanitra io fotoanan'andriamanitra io a tena ndrandray tsy fotoanantsika olombelona ndrandray tsika mieritreritra foana manao hoe aiza moa zany zao no amonjy any amonjy anay ahoana izy ano afaka amonjy amin'ny fotoana tahaka zao fa ny zava-dehibe de izao ny finoantsika fa io andriamanitra io de manana ny fotoanany ary rehefa tonga io fotoanan'andriamanitra io de manana olona mpanafaka sy mpamonjy atsika ao anatin'ny sarotra isika ny mahafinaritra rehefa ko malala amin'ny toe-tsaina nentim-paharazana malagasy marina loatra fa tsy voatery hoe tsara foana kory ny toe-tsaina nentim-paharazana malagasy ary tsy voatery ko hoe ratsy foana koa ny toe-tsaina nentim-paharazana malagasy fa misy fotoana tsapahantsika hoe mitoetra tsara ny toe-tsaina nentim-paharazana malagasy misy zavatra voizany anankiray am'izay nampianariny lovantsika nataontsika hoe mbola mbatavela kely ihany amin'ny toe-tsaina malagasy ny hoe ny zavatra rehetra amin'ny malagasy any de amintsika malagasy zany de samy manana ny toerany avokoa ary ny zavatra rehetra de samy manana ny fotoanany avokoa amalagasy any de izao hoe tsy misy zavatra petrapetraka fotsiny fa ny zavatra rehetra ao anatin'ny tokantrano ny zavatra rehetra ao anatin'ny fiarahamonina de samy manana ny toerana tokony ametrahana azy manomboka any amin'ny sotrobe io manomboka any amin'ny fisokon'akoho io manomboka any amin'ny ny fatany io manomboka any amin'ny simbe io ny tehiny io ny tsi io ny fandriny io za rehetrany dia samy manana ny toerany amin'ny malagasy tsy misy hoe zavatra petrapetraka am'izay sendrasendra ny tanana fotsiny tsy zay na hoe trano apetraka am'izay tokony ametrahana azy fotsiny fa voadinika tsara hoe ny zavatra rehetra de samy manana ny toerana tokony isy azy ary na zavatra io na olombelona koa io ny olombelona de vao maika mipetraka amin'ny zavatra tokony hipetrahany avy hoe eto ny ray aman-dreny mipetraka eto ny ankizy mipetraka eto ny bevoka mipetraka eto ny raim-pianakaviana mipetraka misy fandaminana izay nataon'ny tolo malagasy hoe lamina ka mahatonga ny hoe mampisy équilibre na lamina tsara ao anatin'ny fiarahamonina atao hoe mandamin-javatra ny olona anankiray rehefa mahay mametraka zavatra amin'ny toerana tokony isy azy amin'ny malagasy ary tsy hoe zay ihany natao hoe lamina fa ny zavatra rehetra koa amin'ny malagasy de zao manana ny fotoana anomboana azy ary manana ny fotoana amaranana azy ny zavatra rehetra de zao misy fotoanany avokoa misy fotoanany avokoa hoe eto no manao zavatra eto no mamarana zavatra na de fambolena io azy de fanao ny malagasy hoe eto ny fotoana fambolena antrotrana eto ny fotoana fambolena vary eto ny fotoana fijinjana vary eto ny fotoana fiadinany any trotrana raha lasa aloha ny fiadino raha ataovy hoe tsisy malagasy ambolo tsaramaso any amin'ny volana asa volana mena volana jona tsisy malagasy ambolo tsaramaso am'zany na ambolo katsaka am'zany fantany hoe eto izy fotoana mamboly tsaramaso na mamboly katsaka fa amin'ny volana meza na volana jona de efa mijinja ny vary vaky ambiaty fantany tsara hoe amin'ny fotoana ny vaky ambiaty raha vao vaky ny ambiaty de manomboka amin'ny fanetsana efa fantatry malagasy antsoina hoe zay ny antsoina hoe lamina ny antsoina hoe mandamina ny olona anankiray tamin'ny fomba fijery malagasy de zao hoe mandamina izy
rehefa mametraka ny olona amin'ny toerana tokony hisy azy, mametraka ny zavatra anankiray amin'ny toerana tokony hisy azy, ary manao zavatra amin'ny fotoana tokony hanaovana azy, na mamarana zavatra amin'ny fotoana tokony hamarana anazy. Tsy mandamina ny olona raha ohatra ka hoe manala zavatra amin'ny toerana tokony hisy azy, hoe sorony iny. Zay mahatonga azy miala tsiny, tsy hoe kisendrasendra akory ny hoe fialan-tsiny lavan'ny malagasy, fa miala tsiny malagasy satria indraindray rehefa miteny izy de zao mety ho mametraka zavatra tsy amin'ny toerana tokony hisy azy, na manohitohina satria mety misy olona tsy voapetraka tamin'ny toerana tokony hisy azy, na misy zavatra tsy voapetraka tamin'ny toerana tokony hisy azy, na nisy zavatra natomboka tamin'ny fotoana sy tokony nanomboana azy, de zao miala tsiny izy. Zavatra tsotra tsiny fialany fahalalana esorina amin'ny vavy hoy ny tenin-toro malagasy. Ary izay toe-po zay zava-dehibe zay rehavako malala ny hoe fahatakaratsika. Zay mahatonga atsika mora mandray ny vavahana kristianina, satria fatatsika fa Andriamanitra de manana ny fotoanany. Andriamanitra ny mandamina zany rehetrarehetrarehetra zany. Andriamanitra no mahafantatra hoe ity ny tokony ho anjarako. Ny toro malagasy de resy lahatra mihitsy manao hoe ny olona tsirairay any de samy manana ny anjara zay tandrify azy avy. Ity ny anjarako, iry ny anjaranao, ity ny anjaran-dranona, ity ny anjaran-dranona. Finono ny toro malagasy tsotra fotsiny zao zany mba samy manana ny anjarany, ary io anjara io dia tsy niankina taminy, fa nomeny lay mpitsinjara azy de Andriamanitra. Nataony hoe Zanahary moa dia io na ny mihaza ny anjarany. Ary rehefa anjara io dia tsy de zakainy de ekeny. Zay mahatonga ny hoe malagasy mora mionona satria ny anjara de tsy izy no nifidy azy, fa raha izy no nifidy azy de tsy mionona izy, fa satria le anjara ny meny le mpanjara azy fotsiny, meny Andriamanitra azy de manaiky izy ekeo fa anjara e. Mety ho lafy ratsiny zay amin'ny fotoana sasany, mazava ho azy, fa mety ho lafy tsarany koa amin'ny fotoana sasany. Raha misy olana anankiroa ohatra malagasy mifampialina, de zao rehefa mifampialina ataovy ny malagasy tranainy tamin'ny ankapobeny, rehefa mifampialina ny malagasy tranainy de zao ny malagasy raha ohatra ka hoe ataovy hoe rakoto sy rasoa mifampialina sanatria, de rehefa mifampialina rakoto sy rasoa ataovy hoe mialina ny rakoto rasoa ohatra, mialina ny rakoto rasoa, dia inona no mitranga misy zavatra elonandrasoa ohatra amin'ny rakoto. Ka raha miala ny rasoa tamin'ny toro malagasy de zao tsy hoe le toeran-drasoa akory, tsy hoe le toeran-drakoto, tsy ny toeran-drakoto akory no tsiriritin-drasoa, na ny fananan-drakoto no tsiriritin-drasoa ka ho alainy, tsy de zay loatra, tsy de zay loatra. Fa ny tsy tian-drasoa fotsiny de zao rakoto mipetraka ao amin'io toerana io. Ka zao ataony fotsiny zay le fahalemeny, ataony fotsiny zay ampiala azy amin'io toerana io, na ataony fotsiny izay mety ohatra hoe ahafaty azy sanatria mety misy ohatra hoe mosavy sy ny tahaka zany tamin'ny andro tany aloha. Zany hoe mamaky azy tsy haka an'le toerana, na haka an'lay fananany, na haka ny maha izy azy, tsy zay loatra, satria fantany fa tsy anjarany io, ary rehefa tsy anjarany de tsy mety aminy, satria zay omenanao ihany, rehefa io ny anjaranao de io zany ny mety aminao, rehefa io ny vintanao de io zany ny mety aminao, fa tsy afaka maka ny vintan'olona ianao na ny anjaran'olona ianao, satria manjary vao mainka manimba anao. Fa ny tsy tiany fotsiny de zao manao hoe rakoto de milamina tsara eo amin'ny fiainany de mialina izy raha misy zany, fa izao tsy de ray andrombaka na haka an'iny loatra tamin'ny ankapobeny. Zay mahatonga le fomba fiteny hoe ory hava-manana fotsiny izy, fa ny mamaky azy tsy ny hoe andrombaka lay fananan'lay havana tany aloha zany io. De hitentsika manao hoe ny fomba fisainana malagasy dia fomba fisainana mora manaiky ny fitondran'Andriamanitra. Nak'izay ohatra zay tsika, satria hoy tsika manao hoe tahaka ny Gideon eto. Ny tantara de ny hoe lay Andriamanitra de manana ny fotoanany, ary malagasy de tena resy lahatra mihitsy, fa manana ny fotoanany ny fandaminan'ilay ny zavatra rehetra. Dia eto Gideon rehavako malala ny tantaran'ny bokin'ny mpitsara de manazava amintsika fa tena manana ny laminany Andriamanitra, manana ny fotoanany Andriamanitra, manana ny lamina zay hitondran'ny fiainany mpanompony Andriamanitra. Azany mahatonga antsika mora
ndradray azy efa mieritreritra amin'ny aiza ohatrany lasa miandry an'andriamanitra ndray manao andriamanitra zava ty tena tsy anao ninina mihitsy fa iandrina fandaminan'andriamanitra fotsiny fa tena finoana la izy ry havako tena finoana hoe manana ny fotoana ny io andriamanitra io ary rehefa manana ny fotoana izy de maniraka de miantso dia mibaiko amin'ny fotoana zay ahatongavany zava-dehibe ny fahatsapahantsika io antsointsika hoe fotoanan'andriamanitra io ao anatin'ny fotoanan'ny olombelona io zany lay fotoanan'ny olombelona lay linéaire lay fotoanan'ny olombelona isan'andro iny ao anatin'iny no misy ny fotoanan'andriamanitra mitsofoka ao anatin'iny iny fotoanan'ny olombelona iny andriamanitra ary efa mitsofoka ao anatin'ny fotoanan'ny olombelona iny andriamanitra de manova ny tantara raha ohatra ka mitenitsika hoe midianina ny fakany teny hoe midianina dia conflit zany hoe ny dikany teny hoe midianina raha baky teny dia korontana fa raha mety ho malaza azy raha baky teny teny hoe gidragidra sanatria mety ho asa ve zany teny argot mety hoe zavatra olana be mikorontana fakany teny hoe midianina ny teny hoe amalekita kosa de zao lay herisetra ranofo lay nofo be lay filana iny ny dikany teny hoe mifakany teny hoe amalekita na lay fomba n'lay olona fireneny hoe amalekita de ireo zany lay firenena anakoroa reo mbola miampy ny moabita azy zay amin'ny fotoana sasany na moabita zay fantatsika fa nisy ny tantarany balaka dia sy ry balama moa lay nanozina moabita zay nanozina zanak'Israely dia i midianina zay ny amalekita zany dia lay saran'lay firenena zay mpandrava saran'lay firenena mpitondra korotana saran'lay firenena mpitondra herisetra mitondra gidragidra hotsika teo ary ko saran'lay firenena zay maherisetra saran'lay firenena manaparitaka ny filan'ny nofo sy ny faharavana zay lay amalekita saran'lay firenena miteraka fisarahana amin'andriamanitra zay lay amalekita dia inona ny fitaovana nentin'ny tompo ao an-tsainy Gideona de zao ny finoana fa rehefa tonga miditra tsehitr'andriamanitra rehefa miditra tsehitr'andriamanitra de andriamanitra no afaka mandrava izany herin'ny faharavana zany herin'ny ataontsika hoe conflit ny herin'ny korontana dia tsy mahavita na inina eo anatrehan'andriamanitra ny herin'ny filan'ny nofo sy ny herisetra ny filan'ny nofo dia rehefa miditra tsehitr'andriamanitra tsy mahavita na inona zany ary dia jerentsika tsara fa ireo firenena madinika no niatrika ny adiny tamindreo midianina sy ny amalekita voalohany indrindra de nifokony Abiezrita ny fokon'ny Abiezrita dia tsy betsaka loatra eo amin'ny arivo eo no isan'ny mponina atao amin'ny Abiezrita manaraka azy eo any de ny fokon'ny Manase zay tsy betsaka de manahoana raha mijery sarintanitsika de tsy betsaka manahoana Iasera sy Zebolona ary Naftaly ireo de isan'ny samy foko madinidinika ny foko lehibe tao amin'ny fokony zanak'Israely de Joda ny fokony Joda ny fokony Efraima zany no isan'ny foko lehibe mihitsy tao amin'ny fokony saky ny tafika sy ny manapaisana atao amin'ny fokony Joda sy ny fokony Efraima Benjamina moa ny kely indrindra fa Benjamina dia saky ny tanila mandrakariva nahoana niaraka tamin'ny Joda fa eto any de ireo foko zay somary madinidinika no taranaka tsy de lehibe loatra Iasera Zebolona Naftaly ary Manase zany niatrika niady tamin'reto firenena mpandrava ireto ravako malala zavatra roa zany ny tian'ny tompo ho takatritsika amin'ny 10 mofinaina andininy fa 3 amby 30 ka hatramin'ny 500 amin'ny toko fahinay ty voalohany indrindra de zao tsy amin'ny alalan'ny herin'olombelona akory no entin'andriamanitra miasa na de zava-dehibe raha ny herin'olombelona fa tsy tian'andriamanitra hitoky amin'ny herin'olombelona ny mpanompony rehefa miatrika zavatsarotra fa tian'andriamanitra hitoky amin'ny herin'andriamanitra ny zava-dehibe zany de zao ny tian'andriamanitra ho azona ho antoka de ny fametrahana fanontaniana hoe fotoananao ve zao Andriamanitra miaraka aminay ve ianao Andriamanitra maniraka anay ve ianao Andriamanitra tsy ny alehiben'ny fahavalo mpandrava mpanasaraka mpampiady miteraka sahotaka
tahaka ny anarany hoe Midianina na amin'ny anaran'ny Eriseta tahaka ny Amalekita akory tsy any am'zany ny zava-dehibe, tsy ny alehibe ny olana akory ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, tsy ny alehibe ny olana akory ny zava-dehibe fa ny hoe tonga amin'ny fotoanan'Andriamanitra, nisy fa ny hoe mby am'lay fotoanan'Andriamanitra ary renao ve fa enao le rahana, tsapanao ve fa enao le vahaolana. Rehefa tonga amin'izay dia zava-poana zay mety ho hery manakana na zavatsarotra manakana anao. Fa ny faharoa zay tian'ny tompo takatritsika rehefa ko malala ho tsika manao hoe ny voalohany dia ny fahazahoan'antoka ny fotoanan'Andriamanitra, fahazahoan'antoka ny antson'Andriamanitra, fahazahoan'antoka fa Andriamanitra ny miantso. Fa ny faharoa de zao koa nefa andriavako malala ny tsy miasa irery, na dia men'Andriamanitra toky aza na de men'Andriamanitra toky aza Gideona ny teneny manao hoe ombanao tokoa ka tahaka ny famely olona iray no amelezanao ny Midianina. De zao nitsoka anjomara Gideona, nitsoka anjomara Gideona, zany hoe niantso namana izy ny nantsoin'Andriamanitra saiky niantso namana izy, zany hoe tsy fanaony Andriamanitra tsy mampiasa olona irery fa Andriamanitra misy fotoana miasa irery Andriamanitra, saingy zao amin'ny soatra masina de zao tsy mampiasa olona irery Andriamanitra amin'ny ankapobeny fa mila namana. Zava-dehibe zany lay fifamenoana, zava-dehibe lay firaisan-kina, zava-dehibe le fiombonana. Io de mbola takatry ny tôly malagasy ny amin'ny hoe olona iray nge tsy mba vahoaky, azo tokana nge tsy mba haly, tondro-tokana nge tsy mahazo ao mitabe nge tsy lany mamby. Zany rehetrany dia toetsaina malagasy zay nentim-paharazana manao zava-dehibe ny firaisan-kiny, ka zava-dehibe ny finoana, zava-dehibe ny fahazahoan'antoka ny fotoana sy ny antson'Andriamanitra, fa zava-dehibe koa levako malala ny fiaraha-miasa, zava-dehibe ny namana, zava-dehibe ny mpiarabelona ao anatin'ny firaisan-kina no ety manohitra ny zavatsarotra, ao anatin'ny firaisan-kina no entina manohitra ny zava-manahirana isan-karazany. Ka raha mby amina zavatra sarotra ny firenena dia ny tokony ho tsika de zao zava-dehibe ny tokony ananantsika firaisan-kina. Ivavaky tsika tompo misaoranao zay no ny amin'ny teninao zay mampianatra anay fa zava-dehibe ny finoanay. Jesosy zanakao de efa nanome toky anay fa momba anay mandrakariva ary efa niteny taminay fa nanomeny anay ny hery rehetra hoety mandresin'ny fahavalo. De mampahirezana tompo iorina amin'ny finoana, mampahirezana iorina amin'ny teninao, mampahirezana ifaka amin'ny sitraponao. Dia mivavaka izay mba hitoetra koa zay ao anatin'ny fiombonana sy ny fifankatiavana. Ataovy takatray fa na inona alehiben'ny olana sehidrainay eo amin'ny fiainana, na inona halehiben'ny zavatsarotra mety ho lalovanay eo amin'ny fiainanay de tsy zay ny zava-dehibe fa ny fotoananao Andriamanitra, ny herinao Andriamanitra, ny toky sy ny antsonao Andriamanitra. Dia ome finoana zay tompo hitoetra mandrakariva amin'ny finoana sy ny fahatokinanao. De mitoera aminay Andriamanitra mba ho mpandresy mandrakariva zahay ary atao vitanay ny bitsika ao manao hoe momba anao mandrakariva ary tahaka ny famely olona iray monja no amelezanao ny fahavalonao. Dia meteza hitoetra aminay tompo, atsapanay fa Andriamanitra mpandresy mandrakariva ny Andriamanitray. Ao amin'ny Jesosy zanakao no angatahanay, sametrahanay ny fiainanay mandrakariva ary ny adinay. Amen.